ampifaliana trano ry havana malala ny ionantsika toy izao mifampizara ny mofinainy mihainy tenin'Andriamanitra mivavaka ihany koa ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ny afan'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Talata 12 oktobra 2022 imbanantsika lohahevitra manao hoe miavao amin'ny tompony mpino andeha ry havana idera sakalaza ary mivoninahitra n'Andriamanitra isika. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely, izy irery ihany no manao fahagagana ary isaorana marak'izay eny anarany malaza aroka ny tany rehetra hoeniky ny voninahiny. Amen dia amen.
hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mandray ny olona rehetra ianao, ary tsy misy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy sy miaro anay koa ianao, ary tsapanay izany. Misaotra anao izay ny amin'ny fandamihanao ny fiainanay fa afaka manavao anay ianao ary hijoro vavolombelonao ny amin'izany koa izahay. Midera sy mankalaza ary me voninahitra narinao masina izay Tompo, ary dia mahatsiaro ny fahadisoanay ka dia mifona aminao, mamela ny elikay amin'ny fo aminay. Fa namasino, midira ty anatinay ka hiaino sy handray ny hafatra tsara avy amofinainy izay. Nitenena Tompo, voninkaina anao izahay, anaran'i Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy anay. Amen. Ny mofinaina ao antsika amin'ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistila nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina 4 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo, ny tsy mba handehanana ireo intsony tahaka ny fandehan'i jetilisa amin'ny fahafoanan'ny saina, fa efa tonga maisi-tsaina sy oloko azy ny amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny, no ny hamafin'ny fony. Dia olona tsy malala henatra intsony, ka nanolo-tena ho an'ny fijejojoana anao izay falotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarinareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay miasimba araka ny filàn'ny fitaka, fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy fahamasinana momba amin'ny fahamarinana. Amen. Ray masino, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay maty anao teo amin'ny fijaliana mba hamelona anao, mba navitra anao. Mofinaina vakina tamintsika teo, ny Efesianina 4 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20 dia milaza ny amin'ny fiainam-baovaon'i Kristy. Koa ny atao hoe fiainam-baovaon'i Kristy ry havana dia izao, fiovana lalana tanteraka mihitsy. Fiovana lalana tanteraka mihitsy. Dia hoy ny 7:20, mba tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehan'i jetilisa amin'ny fahafoanan'ny saina, hoy Paoly. Ny hevitr' dia izao, ilay lalana faleha taloha fony tsy mbola niaona sy nandray an'i Jesosy dia tsy hizorana intsony mihitsy. Raha ny ankavia iny lalana iny dia miankavanana kosa izao ny lalam-baovao. Raha lazaina amin'ny teny hafa ihany koa dia izao, fiainam-baovao mira lalam-baovao, mifanohitra tanteraka amin'izay mahazatra teo aloha, fiainana tsara lavitra. Fa izao koa ry havana no avatra faharoa omeny antsika ny alalan'ny ten'Andriamanitra izao, fampiarana izay ny anarana an'i Kristy. Fampiarana izay ny anarana an'i Kristy. Dia hoy ny 20, fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Izany hoe tsy olona tsy malala intsony ka hoe dia hanao jonjorombona fotsiny izao, fa efa mahafantatra ny tokony sy sy tokony atao, ka manana safidy mazava ary fanapa-kevitra entitra amin'ny hoe izay mifanaraka amin'ny maha an'i Kristy ihany no atao, fa tsy varilavo indray any amin'ny fanaona izao tontolo izao. Ary ny miverin-dalana no ilazan'ny olon-kendry hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany. Voalaza amin'ny obolona izany ry havana 2:20. Fa ny zavatra fahatelo men'ny tenin'Andriamanitra eto izao, fitafiana toetra vaovao. Fitafiana toetra vaovao. Dia izany voalaza amin'ny 2:20. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao. Ny olona efa nandray an'i Jesosy Kristy ry havana dia tonga olona hafa mihitsy, manjary voary vaovao mihitsy, ary miharihary eto amin'ny fiainana fa tsy misy tenenina intsony, ary tsy mila tenenina intsony. Dia fantatra na amin'ny fiteny, na amin'ny fisainana, na ny fihetsika sy ny fitafy. Izany ilay lazain'i Paoly hoe ao amin'i Kristy olom-baovao, olom-baovao. Raha izany ry havana, dia ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny hamofinaina ny menao anay izay milaza ny amin'ny atao hoe fiainam-baovao, dia fiovana lalana tanteraka mihitsy, sy fampiarana izay ny anarana an'i Kristy, ary ny fitafiana toetra vaovao. Mivavaka aminao izahay, ny amin'ny asany menao anay, Tompo hivelomanay, hamelomanay ny ankonanay izay nomenao.
ianao no nanavoanay hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa rehetra. Tompo, mioasa ireo mitady izany. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ireo marary mila ny vavakay, ka atsoro ny tananao hanendriny rofo sy ny aretina rehetra. Toany ny asa fitsaboana. Atanjao ireo azony manjo, ampio ireo marefo sikolona sy ireo sahirana. Mitahiany amin'ny hazakazaka ataonay ka ampiarezanao anay amin'izay ataonay sy ny fikasana. Tahio ny fianarana, ny fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo firenenay, eny avotsy zahay, aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no ivavahanay, ary angatahana izany, izay fanampihandriny koa ny vavaka manao hoe: rahanay io izay ny an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihena an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny finoana ray avy nandritsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka ame antsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana, ampionana ny fonareo ary ampahery anareo anao izay tsara rehetra ao amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.